Ry havana dia mbola ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mivavaka hatrany ary isika. Ry Tompo rainay any an-danitra fifaliana manay hatrany miantso ny anaranao noho ny amin'i Jesoa Kristy zanakao izay Tompo sy mpamonjy anay. Ary izany no mahatoy izao anay. Indriky ny fahasoavana omenao anay Tompo. Ka dia ny tera ny saotra ny ajary ny voninahitra hatrany Tompo no atolotra ianao fa mendrika anao izany hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra no lohahevitra mpanjintsika amin'izao volana janoary izao. Anterina ny filazana izany ry havana mba ahazoantsika miara-misaintsaina mandrakariva ny amin'ny halehibeany izany lohahevitra izany ity ampendohan'ny taona. Andindray ary ny tantaran'i Paoly tao Atena na Atène izay renivohitra Grika no horesantsika. Raha nandindray tao an-tanàna tao amin'ity renivohitra ny Grika ity Paoly tao Atène izany dia nahita tepoly alitara no ilazany azy tao amin'ny Asan'ny Apôstôly 7:20 andininy 3:20. Tao amin'ny alitara io izy dia nahitany soratra tahaka izao: ho an'izay Andriamanitra tsy fantatra. Asan'ny Apôstôly izay 7:20 andininy 3:20 nahitana an'izany. Satria ny Grika dia nanompo andriamanitra maro ary dia nanaovany tepoly samihafa daholo izany. Dia teo Paoly no nanazava tamin'ireto Grika reto izany ny amin'ny hoe iza moa ity andriamanitra tsy fantatra ity. Dia eo ary izy no nanomboka nilaza ny amin'ny hoe io andriamanitra tsy fantatra io dia io izy no toriako aminareo. Dia lasa ary izy miteny tahaka izao amin'ny anaran'i Jesoa: io andriamanitra tsy fantatra io izany izy dia andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tepoly natao tanana, sady tsy mba topoen'ny tanan'olona toy ny mila zavatra, fa izy ihany no manome izao zavatra rehetra izao aina sy fofinaina ary zavatra rehetra. Asan'ny Apôstôly 7:20 andininy 4:20 ka hatramin'ny 5:20. Tena hazavainy amin'ny Atsipiriana izany hoe izy ity andriamanitra ity ary ahoana izany fiandrianana izany. Dia averina vakiana ilay izy. Izy izany dia andriamanitra izay nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izany no hanazavana an'ilay hoe fiandrianan'Andriamanitra nanao izao tontolo izao sy ny eo amin'ny rehetra. Izy ny tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tepoly natao tanana. Satria nahoana? Satria zavaboariny ihany koa ilay tanana, ilay olona, ilay nanan'ilay tanana nanao an'ilay izy. Dia toy izany, sady tsy mba topoin'ny tanan'olona toy ny mila zavatra, fa izy ihany no manome izao zavatra rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Averiko Asan'ny Apôstôly 7:20 andininy 4:20 sy ny 5:20 no misy an'izany. Izany no halehibean'ity Andriamanitra rain'i Jesoa Kristy izay vavahantsika ity. Dia inona moa izany ny vokatra izany eo amin'ny fiainantsika? Vokatra izany dia izao fotsiny: mitondra finoana sy fahatokiana hatrany ary fanantenana ao anatintsika tsirairay avy izany. Indraindray tokoa ny ireo olona samy men'Andriamanitra fofinaina ireo, izy ny nanome ary izy ny tompon'izany, dia misy ny manararaotra, misy ny tsy tia, misy ny mpankahala, misy ny manao ny tsy mety amin'ny fiainana izao, nefa samy olombelona no arian'Andriamanitra daholo. Misy tena tsy mahatsapa an'izany mihitsy, fa dia te hanan-karena tapoka, te hisongadina, te tsy hitovy amin'ny hafa izany. Izany ilay fahadisoana goavana eo anatrehantsika sy ny mpiara-belona. Noho izany dia lehibe ao ny fiandrianan'Andriamanitra. Izy zava-dehibe izy no tsy mba mitoetra ao anaty tepoly natao tanana, ary koa indrindrindra sady tsy mba topoin'ny tanan'olona tsy mila zavatra, fa izy ihany no manome izao zavatra rehetra izao aina sy fofinaina ary ny zavatra rehetra. Mampitombo ny finoantsika izany. Izy no manome izao zavatra rehetra izao, dia na tsy fantatra hoe inona no mahazo anao fa raha misy ny fahasahiranana na aretina sy ny zavatra tahaka izany dia angatao amin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy izany fa
hananany fiandrianana, hananany fahefana, ary dia omena ianao amin'ny fitiavana izany ry havana, satria izy ny tompon'ny aina, izy no loharanon'ny zavatra rehetra. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra, ho tohizantsika indray ny mikasika an'izay rahampitso, fa dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra. Hivavaka ary isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa zava-dehibe hatrany ary mampitombo ny finoanay sy ny fahatokianay ary ny fahantenanay ianao ny fananana anao ry Andriamanitra Rain'i Jesosy Kristy, manana ny hery sy ny fahefana rehetra ary lehibe tokoa ny fiandriananao. Dingane izany Tompo, tonga anay araka ny tombavaka teo foana hoe tena hitoetra ao aminao ary koa indrindra indrindra mba ho zarainay amin'ny hafa koa, indrindra izay mbola tsy mahalala izany, mba hoentinay mampahiry azy ireny ary mba hoentinay koa mitaona azy ireny hanompo anao Andriamanitra, izay Rain'i Jesosy Kristy Tomponay. Dia amin'ny anaranao irery ary no naovanay an'izany vavaka izany. Amen. Teo an'Andriamanitra irery hatrany ny voninahitra. Amen.